Anisan'ny fanatsarana hita tamin'ny telo zany efa natao zao a dia ny natetika kokoa ny fitsidihan'ny mpitsara ny fonja. Ny mpitsara amin'ny fampanaovana ny fonja anisan'ny hiderana zay ezaka derana eto zany zay ezaka natao zay a mivoaka tamin'ny atelo teto moa zay hoe efa ny tena natao isam-bolana mihitsy zany izy amin'izao dia efa hita hoe mety tsara fa nefa na izany ary a mbola nisy zavatra maromaro ihany teo amin'izay fifandraisan'ny mpiantsehatra izay hoe ny communication entre les acteurs zany a hoe mbola tokony ho hatsaraina. Nisy ihany koa moa zany teo a fipetra sasatsasany zay a nampirisihana ny fampitomboana fampiasana azy ireny a ary anisan'ny resahana teo ihany koa hoe tokony ho jerena amin'izay zao ny fampiasana liberté sous caution zany hoe le fanatsarana trano foana zany hoe ahoana foana no ialana faran'izay betsaka indrindra ny ialana amin'ny hoe fampidirana ponjavonjy maika mialoha amin'ny fiatsarana ahatonga antsika hanatanteraka tsara n'le fentrapetraka ny lalàna hoe ny fahafahana no fitsipika fa ny fihazonana ponja dia maningana. Andrasana dia hoe toy izao hatrany ny esaka fa tena tsara tsara zany a ny nandraisan'ny Madagasikara ny eo a reo zavatra nataon'ireo ezaka tsara eo ary tena ilaina ny fanohizana azy. Fihazonana olona be loatra ny ponja nge ka mavesatra ho an'ny fanjakany mavesatra ho an'ny teti-bolam-panjakana ary misy fiantraikany a amina olona maro ka hoe misy tombontsoa ho an'ny olona voafonja misy tombontsoa ho an'ny fanjakana malagasy ny fanohizana hatrany a zao ezaka atao zao. Raha hery miaran-tsoa mamihatra mpandrindra nasionaly a ny tetikasa hiadiana amin'ny fihazonana ponjavonjy maika tsy manara-dalàna.